Ny MTP moa dia nilazany hoe hametrahana kasera de vitesse ny voie rapide tsara saotra hapetraka eny amin'ny lalan'ny tsara saotra ivato ny kasera de vitesse sy ny famantarana vaovao hanatsarana ny fiarovana ny mpandeha tongotra raha araka ny voalazan'ny loharanom-baovao. Hisy famerana hafainganam-pandeha 50 kilometatra isan'ora ho apetraka ihany koa ny famantarana fiampitany mpandeha tongotra. Raha tsy ahivina moa dia isan'ny nangatany ireo mponina na hametrahana tetezana fiampitana ny lalana eny tsara saotra noho ny lozam-pifamoivoizana izay matety mpitranga. Nitarika fitokonana ho an'ireo mponina mihitsy ity tranga ity ka izao mety nivaly angamba ny fangatahana izy ireo. Prime Ministre Rajoy Arvely moa dia nilazany hoe ekeko ampitonina ny fanalana hoy ny Prime Ministre. Nilaza ny Prime Ministre teo aloha Herin-Tsalama Rajoy Arvely fa ekeny ampitonina sy ampanajana ny fanalana azy amin'ny asany araka ny fanapahan-kevitry ny filohan'ny fanavoazan'ny Repoblika. Nisaotra ny fitokisana nomena azy nandritra ny efa-bolana izy ary nankasitraka ny vahoaka malagasy ny tanora ZNZ, ireo mpiara-mimbonantoka ara-toekarena sy iraisam-pirenena ary ireo mpitarika ara-pivavahana noho ny fanohanana. Nisaotra ny ekipan'ny gouvernemanta sy ny mpiasam-panjakana ihany koa izy tamin'ny ezaka natao hanarenana ny toekarena sy hiatrehana ireo olana, anisan'izany ny vokatry ny rivodoza. Ny rano fahombiazana ho an'izay handimbiazy ihany koa ity farany. Ny amin'ny resaka ben'ny tanàna ny Antananarivo kosa dia ravana ny fitantanan'ny ben'ny tanàna Harlala Ramanantsoa, rava ihany koa ny mpanolo-tsaina municipal mijanona ho kandida mpifaninana i Harlala Ramanantsoa sy Andriamatoa Tojo Ravalomanana ary ireo kandida hafa mpifaninana tamin'ny 1 Desambra 2024 haverina ny fifidianana ao anatin'ny 9 volana araka ny lalàna. Na dia eo aza izany zavadrehetra izany dia manankiry avokoa ny fanapahan-kevitra noraisin'ny ben'ny tanàna teo aloha. Tsy misy fiantraikany amin'ny ireo fanapahan-kevitra tamin'ny fitantanana tany aloha ny tsy mahaben'ny tanàna intsony any Ramatoa Harlala Ramanantsoa raha araka ny nambarany Thierry Rakotonarivo ilay filohany seny. Ndeha moa arantsika misimisy kokoa ny mikasika an'izay zavatra voalazantsika teo izay. Rava ny voka-pifidianana ben'ny tanàna, rava ihany koa ny voka-pifidianana mpanolotsaina eto anivon'ny commune. Fa didina ny anatanterahana fifidianana vaovao, nouvelles élections, fifidianana ben'ny tanàna vaovao sy fifidianana mpanolotsaina ny tanàna vaovao eto amin'ny commune Ambonivohitra Antananarivo. Ka raha misy ny fifidianana vaovao averina toy izany didin'ny fitsarana dia tsy maintsy tanterahana ao anatin'ny 6 volana aorian'ny nahazahoana an'izany didim-pitsarana izany. Raha fitiantsika moa zany ny didy izay navoaka ny filan-kevim-panjakana androany mahakasika ny raharaha fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina teto Antananarivo dia toy izao, misy 5 izy eo ka raha fitinina dia hoe foana ary rava ny didim-pitsarana izay navoaka ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana na ny tribunal administratif mikasika ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny fifidianana mpanolotsaina eto amin'ny commune Ambonivohitra Antananarivo. Izany hoe rava ny voka-pifidianana ben'ny tanàna, rava ihany koa ny voka-pifidianana mpanolotsaina eto anivon'ny commune. Raha ny lalàna zany dia ary ambaran'ilay 14 amin'ny didina avoakan'ny filan-kevim-panjakana androany io fa didina ny anatanterahana fifidianana vaovao, nouvelles élections, fifidianana ben'ny tanàna vaovao sy fifidianana mpanolotsaina ny tanàna vaovao eto amin'ny commune Ambonivohitra Antananarivo. Ka raha ny lalàna zany dia tsy maintsy tanterahana andininy fa 7 ao amin'ilay lalàna laharana fa 1 aotra folo mikasika ny commune, fa raha misy ny fifidianana vaovao averina toy izany didin'ny fitsarana dia tsy maintsy tanterahana ao anatin'ny 6 volana aorian'ny nahazahoana an'izany didim-pitsarana izany. Voalazana lalàna ihany koa nefa fa raha ohatra ka misy antony manokana tsy ahafahana manatanteraka izany fifidianana averina zany dia azon'ny fitondram-panjakana atao ny mametraka délégation manokana hitantana ny commune. Ka izany délégation manokana zany dia tokony ahitana olona 3, filoha iray ary filoha lefitra anankiroa. Ary io délégation manokana hitantana ny commune io dia tendrena amin'ny alalan'ny didim-pitondrana na arrêté izay raisin'ny ministry ny atitany
sy ny fitsinjaram-pahefana. Raha ny lalàna moa zany dia rehefa misy ny fiantsoana fifidianana toy ireny dia manolotra volavola tety andro no anjara ny voamiram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana. Volavola tety andro izay everiny seni fa ahafahana manatanteraka ilay fifidianana averina ary manaja ilay fetrandro apetraky ny lalàna ilay voalaza teo hoe 6 volana. Kanefa tolo-kevitra no omeny seni fa ny gouvernemanta amin'ny alalan'ny didim-panjakana izay raisiny eo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta, didim-panjakana miantso ny mpifidy an-datsabato izay ilay antsointsika hoe décret portant convocation des électeurs, izay ihany no manana fahefana ny amin'ny fiantsoana ny mpifidy sy ny fanapahan-kevitra anatanterahana ny fifidianana. Ny Cour des comptes de Madagascar moa dia nanambara ny hoe ny fitsarana momba ny compte andrim-panjakana ambony mpanara-maso ny fitatanam-bola mpanjakana dia manentana ny be sy ny maro mba hanatrika ny fanehoana ny tatitra ampahabe maso 2024 na ny rapport public 2025. Izany dia ho tomposaina ny alakamisy fa 7 martsa 2024 amin'ny 10 ora maraina ao amin'ny lapan'ny fitsarana tampony Anosy. Ny tatitra dia azo arahana mivantana amin'ny tambazotra sosialy Facebook Cour des comptes de Madagascar ary no hamafisiny izy ireo fa zony olom-pirenena ny mahafantatra ny nampiasana ny volam-panjakana. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vita ny heno hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiaty misesisesy. Zay fa tsy halavana ny resaka hametra veloma izay veloma vetifety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.